modiny lazaina fa hoe any Air Madagascar dio zany zato rehefa avy eo nampidirina ho actionnaire daholo le mpitantana teo aloha rehetra tao anatin'izay Air Madagascar izay mifehy zany sy mitantana no Andriny io zay mbola baraingo be zany hoe inona ary ny tombon'izay raha ampitaina amin'ileo nijanona tamin'ny Air Madagascar ihany izay service Andriny izay zay niteneniko anareo hoe nampiditra hatrany amin'ny $700,000 par mois kanefa zany de nisorona amin'ny Air Madagascar. Mazava azy fa gaga moa zany mpiasa sasatsasany gaga koa amin'le conseil d'administration ny Air Madagascar zany hoe solo tena mpiasa ao anatin'ny conseil d'administration mihitsy ohatra ny voalohany lasa nakany amin'ny Madagascar Andriny io de autorisé ny conseil d'administration ny Air Madagascar zany zay le teneniko anareo magaga mahatalanjona mahavarina nge le famotehany de ny re de hoe ny directeur général adjoint sy ny directeur sy ny lohandohany ao amin'ny CA de actionnaire saika actionnaire ao anatin'ny Madagascar Andriny io daholo zay mazava ho azy fa conflit d'intérêt nge zany kanefa ny zany de mandeha comme si de rien n'était ekena tsy misy olana ho an'le Air Madagascar zay efa le niteneniko anareo teo hoe fa anatana phase terminale mihitsy raha ohatra ka cancer izay nazavaiko rehetra izay fanampiny zany rehetra izany mbola ao anaty le mise à mort programmé resako anareo ihany de nomena an'le certificat de transport aérien ny CTA ny Madagascar Airways zay ao anatiny moa zany ny conseiller ny filohan'ny république de etsak'ilan'izay ny namezan'ny ministra ankehitriny zany ministre ny transport sy ny fitondram-panjakana moa zany mazava ho azy alalana ny compagnie sud-africaine anankiray de ny South African Airlink izany hanao karazana vol intérieur zay tokony monopole ny Air Madagascar raha ny tokony fa lasa manao vol intérieur makany anosy be sy ny sisa ilay South African Airlines zany zay magaga ny mpiasa hoe mbola les stratégies de destruction programmé de mise à mort programmé niteneniko anareo ihany zany famitehana zany famitehana tsotro zao zany sa asa inona mety azo entsonany zany de zay le natonga nahako ny tena anareo hoe ny fahatongavan'le directeur général de vao maika ara niteraka nitsangana décision maro izay mahagaga ny mpiasa satria mamono tsikelikely an'ilay compagnie ina moa zany de tena hoe décision ataontsika hoe napetraka le directeur général zany tao ihany koa ny fanajanona ny vol Asie zay nefa mba anisany hoe koa mba hoe nampitombo ara-toe-karena zany nabetsaka zany ny ataontsika hoe fifamezivezena ara-barotra zany teo amin'ny Asie sy Madagascar fantatrareo tsara mihitsy ary nareo mahay tsara n'izany indrindra moa zany ny mpandarara toe-karena hoe anisan'izay nampiroborobo ny PMI sy ny PME teto Madagascar ny fifanakalozana ara-barotra natao tamin'ny Asie na ny tany Chine na ny tany Thaïlande Singapour sy ny sisa zany le izy kanefany tonga nga DG de hoy izy hoe bon fa tiantoka be ho an'ny Air Madagascar lay vol Asie volaza moa de hoe $7 millions isan-taona ho zany ny perte amin'ny Asie io de tokony ajanona kanefa ny vol makany Europe izay anaovantsika n'izany location isan-karazana zany satria tsika mbola tsy afaka ao anatin'le annexe B hatrany amin'ny $11 millions par an ny fatiantoka tsy misy mieritreritra najanona n'izany mihitsy fa io charge mavesatra be rehetra io de mbola tohizana ihany ho an'ny makany Europe fa le any Asie zany soi-disant hoe $7 millions isan-taona hono zany ny fatiantoka de najanona ny vol de io ndray le niteneniko anareo hoe tranona koa ndray zany le Airbus A340 le nalaina efa napiadany mpiasa tamin'ny fotoan'andro tamin'ny transition de lasa tranona koa ndray amin'izao fotoana izao mialatsiny amin'le fiteny hoe tranona koa fotrany ampiasay mipetraka fotsiny tsy miasa amin'ny tarmac zany kanefa hofaina €200,000 isam-bolana de najanona koa zany ny exploitation antoinotaire de mazava ho azy zany fa misy ataontsika hoe zavatra tokony miodina ampidibola kanefa tsy miodina ao anatin'izay de nisy koa moa le hoe nalaina zany le nalaina farany raha tadidinareo de nisy an'le hoe Boeing 737-800 ihany koa zany hoe tsy afaka tena ampiasaina eto Madagasikara kanefa nalaina zany de ohatrany hoe kasaina ajanona ihany koa zany hoe le resaka tena étude stratégique zany na hoe fandiniana lalina zany mikasika ny hoe inona ny tena avion adapté zany am'le condition spécifique atsika eto Madagasikara tsy voadinika firy zany ny ATR misy ATR anankiray izay mitondra ny matriculation 5 RMVT namidy natao karazana pièce détachée
ny ATR 72 500 mitondra ny matriculation 5RMJE sy lay ATR 42 500 mitondra ny matriculation 5RMJG izay natao karazana le contrat ndray de le antsona miteny vahiny hoe leaseback izay averina ihany koa zany lay Boeing 737 300 izay force one nanteneniko anareo moa force one voalohany de mipetraka fotsiny tao koa heritaona mahery satria tsy nanambola moa tsika nividianana moteur de satria ho an'ny filazan'ny teknisiana moa rehefa nanontaniana hoe fa maninona moa zany le hoe tsy maintsy soloana moteur de hoe lany potentiel na moteur ny mécanicien sy ny technicien angamba zao mahay an'izany fanazavako zany hoe lany potentiel moteur zany lay force one le voalohany le teneniko anareo hoe tamin'ny andron'ny Marc Ravalomanana de tokony hoe soloana moteur zany mba ho afaka iodina indray fa tsy manambola le compagnie ividianana an'izay moteur izay de nagaga ndray moa de hoe ho alefa le Boeing 737 800 de ho tazomina ndray hony zany nefa nolazaina fa tsy mety loatra eto Madagascar zany tsy compatible loatra zany ohatrany hoe tsy adapté loatra zany am'le conditions antsika eto Madagascar de hoe ho alefa tazomina ndray hony de efa nesorina nefa ohatrany hoe zany nesorina tsy tao anatin'ny flotte ny Air Madagascar intsony nanomboka amin'ny fin mars 2016 de mbola verina ampiasaina indray zany fa hoe mba afahana mampiasa azy de ampiakarina hony zany niveau de sécurité any Toliara sy Tolaniaro de nalefa andolo ny camion ny incendie any avy any Antalasy ny Sambava zany hoe ny eo ihany zany navadibadika fa tena tsy misy stratégie loatra mihitsy zany hoe inona ny tena mba politique na développement mazava zany ny entin'ilay directeur général napetraka teo amin'izay toerana izay fa ny resaka nandeha moa de ny hoe efa resahan'ny mpiasa ao anivon'ny Air Madagascar amin'izao fotoana izao de hoe ny tena marina de tiany président de la république ho alaina ho atao fiaramanidiny manokana zany le force one taloha io le 5RMFL le teneniko anareo de rehefa avy nanafarana moteur moa de voalaza fa hoe vonina anidina tsy hoaty zany asa raha tsika tsainy zany micmac rehetra izany ny etsekilana zany volosana le compagnie mpitaterana ny DG napetraka zany tsy manao stratégie mazava anaovana le fanarenana le redressement ny Air Madagascar restructuration sy ny sisa etsekilany nefa ny fitondram-panjakana zany anao zay ohatrany hoe hamezana fiaramanidina manokana ny filohan'ny republika ho afahany mivezivezy zany hiala amin'ny Air Madagascar ihany koa zany zay fiaramanidiny Air Madagascar nefa io Air Force One taloha ny resahantsika io ny zavatra farany indrindra izay hita de ny hoe ankehitriny c'est tiany le directeur général satria moa izy zany hoe vazaha maka décision be de be mihitsy izy zay matetika zany unilatéral tsy misy consultation andreo le partenaires sociaux ny filazantsika azy ireo de manao tsinitsinina moa zany an'ilay malagasy ny lalàna velo eto Madagasikara satria ohatra zao anankiray meko anareo fanapahan-kevitry ny tribunal malagasy namerina andreo mpiasa efatra amin'ny rahalahy zay noroahana hoe annulena le licenciement zany hoe foanana zany le fandroana ndreo mpiasa ireo satria tsy aradrarina de nentina teo anatrehany mihitsy nylay décision ny tribunal na fanapahan-kevitry ny tribunal fa tsy ny rarahiny zany de ny zavatra ataony amin'izao fotoana zao manomboka izy zany kitika ny cotisation retraite ny mpiasa tsy rarahiny izy moa zany de mitseho hoe izy ony zany zay matetika zany ny filazany amin'ny reto mpiasa ireto hoe izy zay rehetra décision raisiny eo de cautionner ny mpitondra satria izy napetraka ny mpitondra teo izy raha teo moa zany efa manomboka mahazo an'le mentalité any vahiny hoe vahiny mipetraka eto Madagasikara de afaka manjakazaka amin'ny malagasy de ohatrany hoe ataony zany zay mahaleo monina zany an'le mpiasa ao amin'izay ngamba miala foana zany mpiasa moa etsakilany hoe ohatran'izany angeny nataondreo allemand tamin'ny andron'ny Marc Ravalomanana fa vao maika ny ahenjana ny tady ary nizotra tany amina karazana klasy mihitsy ny tamin'izany fotoana izany mpiasa sy ireo allemand tao anatin'le fotoana za consultine de miverina izay zava-misy amin'izao fotoana izao fa ny hitandray zany de ngia Gilles Filiatro ndray zany no manao an'izay fanjakazakana amin'ny malagasy zay satria hoe teratany vahiny meko taremarika kely anankiray nareo tao anatin'ny enim-bolana lasa zay 35 millions de dollars ny dette à court terme ny Air Madagascar 35 millions de dollars fa amin'izao fotoana izao mananotanina
zany hoe efa manakaiky ny 68 millions de dollars, presque fois 2 zany ny tête à court terme ny Air Madagascar hatramina tongavany directeur général vaovao. De nefany mbola manao zay teny atao, manapotika araka ny azo atao ihany zany, na ny fanjakana na ny directeur général na ministère sy ny sisa, fa tsisy zay mieritreritra mihitsy hoe ahoana ny anarenana zany an'ity compagnie izay resahantsika ity. Tsy resahantsika intsony moa zany ny fahoriana zay mahazo an'ny mpiasa amin'ny ankapobeny, le avantage ny mpiasa efa ny supprimena daholo, tsy nomena 13e mois zao mpiasa ohatra tamin'ny heritaona, ny fizarana kilalao moa de efa nampimenomena mpiasa teo efa tsy nisy tsony rehefa noely ny zon'ny mpiasa zany, ohatra ny hoe le fikasana androka na ankolaka na mivantana zany ny activité zay ahena, ny flotte ahena, ny vol sy ny recette. Ny vol moa zany ahena de mazava ho azy fa miena ihany koa zany recette na ny vola miditra, de mahasorena zany le mpiasa ohatra nefa sanga mihoatra ny loha mihitsy zany ny ataony zareo tompomena kely ao anatin'ny fanjakana sy le mpitantana zany zay mieritreritra hoe mahazo carte blanche ka afaka manao zay tiany atao ao anatiny zay ohatrany hoe zay mahatonga ny mpiasa moa zany miteny hoe ny tena marina angamba de atao zay aminona tsikelikely an'le compagnie zany mba afahana mivarotra azy varoboba rehefa aveo. Zay ny anisan'ny appréhension goavana indrindra zany andreo mpiasa ny Air Madagascar reo. Resako anareo teo zao ohatra hoe didim-pitsarana malagasy tokony amerenana andreo mpiasa reo miasa, nentina teo anoloan'ny DG mbetsaka moa fa de ankitsy rano tsotro zao le hoe manday izy zany tsy mety, manamaivana izy lalàna malagasy mamingavinga mihitsy izy zany satria mametoky azy ozy ny fanjakana hoe micautionné amin'ny 100 isan-jato na 200 isan-jato mihitsy ny fanapahan-kevitra izay raisiny. Mpiasa moa zany mba hoe manolo tanana hoe zao no izy vao 5 volana ianao no mipetraka au DG zay vonona manana ny volonté mba manolo tanana zany hoe tia anampy fa saingy nga DG moa zany de mitompo teny fantatra hoe mahay antsipriany ambaindainy ao anatin'izay orinasa ray manontolo zay de maka décision ohatrany hoe any amin'ny redressement, nefa vao maika zany non seulement miteraka frustration ary mazava azy rehefa miteraka frustration amin'ny mpiasa tsy mahatsara amin'ny production mihitsy zany satria tsy mba motivenao zany le mpiasa fa bien au contraire atao zay ampafrustre amin'ny mpiasa ary tsy misy consultation mihitsy ny fandraisana fanapahan-kevitra zay atao zany, nefa ny fanapahan-kevitra stratégique angamba no azontsika ilazana azy. De ny manahirana mpiasa zao ary voafarany teo ny fampiresana an'izany tamin'ny mpiasa de ny hoe raha ny tokony ho izy efa tokony vita ny programme ny saison ny été 2016 amin'ny Air Madagascar satria manomboka amin'ny faran'ity volana mars ty fa hatramin'izao de mbola tsy misy tokotaniny firy zany.